tanàn'Andriamanitra naiodina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa raha tiantsika no voavonjy ho tonga any an-danitra dia izao a, ilaina ny manaiky ny fitondran'Andriamanitra hatrany hatrany. Mbola hideran'Andriamanitra hatrany isika. Hira 7:700 ataontsika mpanandratan-tanana hatrany ity hira fiderana ity. 7:700 tondra lohateny hoe voataonanao aho. Ataontsika mpanandratan-tanana. Karena
Ny mpanao tonkira dia nanana fahatsapana teo amin'ny fiainany mihitsy hoe manaika ary tompozy anao ny sitrakao ary ataovy amiko izy izay fantatrao ampandroso ny asanao. Firy amin'ny zanak'Andriamanitra mba tena manaika an Jesosy naiky ny fitondraan Jesosy ny fiainany mba tena fitaovana anankiray ampandroso ny asan'Andriamanitra. Ny angatahana amintsika ny amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika dia ny anaika an'Andriamanitra mba tena ho andry ho ataon'Andriamanitra fitaovana tsara ampandroso izao asan'Andriamanitra izao. Izany ny mpanao tonkira dia nanana fahatsapana teo amin'ny fiainany mihitsy hoe ataovy amiko Andriamanitra izay fantatrao mba hampandroso ny asanao. Mino aho fa raha tena olon'Andriamanitra izao senao tena manana na etaeta ho any an-danitra dia anaika ny tompo anaiky ny fitondran'ny tompo eo amin'ny fiainany ary anao ny zavatra rehetra izay asain'Andriamanitra ataony mba tena ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Anao hira fiderana farany isika ary tsara ao anatin'izany ny alorantsika ny fanatitra sy ny ampafolony ho an'ny tompo. Hira izay ho ataontsika efa vita ny vavaka. Hira sivy amin'ny valopolo sy dimanjato. Teo isan'ny olon-lanitra ve ianao. Efa vita ny fanatitra dia ataontsika ampitafatanana ny hira fiderana. Vavaka isika mba ho tahin'Andriamanitra ianao izay hanolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Ho tahin'Andriamanitra ianao izay hanolotra ny mpafolony ho an'Andriamanitra eto amin'izao trano fireketan'Andriamanitra izao. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe hoento ao an-tranoko ny ampafolony rehetra ninninna ampafolony aterinao an'Andriamanitra eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity na ampafolona inona na inona dia izao tsarovy fa manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ianao ary atosika iam-bavaka mba tena ho tanteraka aminao ilay tenin'Andriamanitra hoe ho tahiny ianao ary izy varavarankely lanitra hirotsaka eo amin'ny fiainanao ho amin'ilay fitahiana manana ambiampy araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka ary isika ho an'izay fanatitra sy ampafolony izay aoka tena hivavaka ianao eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jesosy Andriamanitra za dia matoky amin'ny fanaovana ny fanatitra, matoky eo amin'ny fanaovana ny ampafolony izany dia omeko ny anjaranao fa teninao zany didinao zany dia izao mba omeo ihany koa ny anjarako satria olona matoky ianao Andriamanitra malala fa olona matoky dia takio anatrehan'Andriamanitra ny teny izay nampanantenan'Andriamanitra ho an'ny tsiraray avy. Hivavaka ary isika tompo. Misaotra indrindra Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe ianao tsy takatra ny saina ny asanao misaotra anao no ny famindram-po izay mbola nasehonao teo amin'ny fiainanay. Mbola ahafahanay manatanteraka ny fanompoana rehetra izay atao eto amin'ity toerana ity amin'ity alahady ity Jesosy zanak'Andriamanitra. Jereo ny izay rehetra ataonay eto amin'izao toerana izao na ny fanoloran-tena ho anay ataonay eo anatrehanao na ny fanolorana ny fanatitra eo anatrehanao Jesosy na ny fanomezana ny ampafolony izay voalaza ny teninao eto amin'ity trano fireketanao ity. Da io izay manao izany Jesosy ianao ny mahalala ianao ny mahafantatra izany Jesosy ny fitahianao ka hitobaka eo amin'ny fiainany tsiraray avy jereo ny olona matoky amin'izany Jesosy zave ilainao very valipity eo anatrehanao izy fa aoka indray fitahianao araka ny voalaza ny teninao matoky Jesosy fa hiasa sy anao zava-magaga eo amin'ny fiainany ianao ary jereo ihany koa izay mety mbola tsy resy lahatra ny amin'izany Jesosy fananao masina no anaitrazy ny fananao masina ny bitsika ho anatiny Jesosy ahafahany manaiky anao ahafahany manatanteraka ihany koa ny teninao mankasitraka anao Jesosy sotra Jesosy amen. Bye.
It's